fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio antson'ny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antson'ny filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Faly miarabatsika piano ajena ary ampitombona amintsika mandrakarivane ny fahasoavan'ny tompo amin'izao herinandro ny fifandraisana izao mba hananana fifandraisana maharitra sy fanabeazana mahomby isika. Ny lohateny dinintsika amin'ity anioty dia ny hoe MAHAY miresaka, MAHAY miresaka. Fa mialohan'izany anefa dia andaontsika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra zenandanitra o sotranao izay satria namezanao izao fotoana izao mamelany elokay mamindrafo aminay atreo ny fotoana izay ataonay anio ka tonga anay anana tombotsoa amin'izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy reriany no agnatako izany misaotra raha io amen. Lohateny oza teo hoe MAHAY miresaka. Tanjona na zavakendrena amin'ity lesona ty dia ny amboly fahazarana tsara eo amin'ny fomba firesana ao an-tokantrano. Ohatra amin'izany dia mampiavaka ireto fanambarana ireto. Eny ilay zaza mafilo fa izy kosa tena mahay sy ny hoe ilay zaza mahay fa izy kosa mafilo. Izay dia zavatra samihafa ary milaza zavatra toa mitovy kanefa samihafa ary amin'ny endriny samihafa ihany koa. Misy fanontaniana araiky mipetraka hoe inona no zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra. Raha jerivantsika ny ao amin'ny Isea 3:7-20 dia izao ny voalaza ao anatin'izany. Ampatsiarovy aho ka ave isika hifandahatra alaharo ary ny teninao mba hitanao izay mahamarina anao. Izao koa no voambara ao amin'ny Isea 1:9-20. Avy ary hifandahatra isika ho Jehova na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Ny tena mahafinaritra an Jehova dia ny mifampiresaka amintsika sy mifandahatra ary mifanakalo hevitra amintsika. Tena modely ho an'ny ray aman-dreny izany. Aoka ataontsika ho tsapa ny zanatsika fa tena tianao ny mifampiresaka tsara aminy. Misy raha koa tokony ho tsapany ankizy kofa anomboko iresaka aminazy isika. Izao no voalaza ao amin'ny Malaki 1:9-10. Efa tianareo aho o Jehova nefa hoy ianareo inona no nentinao ny tianay? Ny bokin'ny Malakia dia miresaka nataon'i Jehova amin'ny zanany. Resaka ifanaovan'ny zanak'Israely sy Jehova.
Ny tena zava-dehibe dia ny hanehoantsika mandrakariva fa tiantsika ny zanatsika na amin'ny fiteny izany na fiteny mivantana na amin'ny fihetsika ataontsika ihany koa. Ny teny hoe inona no nentinao ny tianay voalaza tamin'ny teny izay nivakiantsika taloha tary tao amin'ny Malakia teo igny, nataon'ny olombelona izay mila haneho fitiavana amin'ny teny sy amin'ny fihetsika indray miaraka izy. Koa efa avy mikoragna aminao ny zanakanao dia azonao ataony misafosafo azy, misafosafo ny lohany, magnano izy eo am-pofoagna, mitologno izy amin'izay fotoana izay. Fa ny tena olana indraindray dia heverintsika fa kofa be zegny ireo zanatsika ro tsy ilainy eky ny misafosafo loha na hoe sa mitolotologno azy tadidio anefa. Fa arakaraka ny hitomboany taonany no ampitombo ny asa lohany sy ny ahiahiny. Ary tsy vitan'izegny ihany fa mampitombo ihany koa ny filany fanehoam-pitiavana mihoatra lavitra tamin'ny lasa izany. Ny zava-misy eo amin'ny fahatanorana dia tiany ny mahita olona miresaka aminazy maneho fitiavana ampy. Io no omeny na mandratsy ny azy. Ka manjary tamana izy ko tsy omentsika azy izany fitiavana izany. Atreza no anehoantsika io fomba firesana maneho fitiavana io. Izao no ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Jeremia 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tany lavitrany no sehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ko izany no ampaharetoko ny fanondram-po anao. Tsy misy fetra ny fanehoam-pitiavana fa mandrakizay. Ny mahatsara ny toromarika nomen'Andriamanitra dia ny fahaizana mampianatra antsika ny amin'ny antsipiriany ireo modely izay izy mihitsy no magnano azy. Fa tsy misy elanelan-tany izay anakanana an'Andriamanitra sy haneho na ampita izany fitiavana izany. Tsara ne zany tsara izany. Tadidio fa amin'izao andro ny teknôlôjia moderna izao dia fiekana hoantsika ray aman-dreny ny firesana amin'ny zanatsika amin'ny fotoana rehetra. Malaky be ny fivoarana ny teknôlôjia ary malaky koa zegny ireo namany mamita ireo afatra sy ireo mamita ny fitiavany amin'ny alalan'izany. Izy koa efa mitondra finday ireo zanatsika dia afaka mba mandray anjara tsika mizara SMS amin'izy ireo. Mety tsy omentsika finday izy ao an-trano fa ny tontolo manodidina azy dia misy hery miasa mangina hanolo-toerana rehefa tsy mameno azy itsika. Amin'ny mahanamany atsika tokoa azony amin'ny fotoana rehetra isika ary amin'ny fomba rehetra koa no andresy izany fiekana izany. Ry ray aman-dreny malala, aoka ho tsapatsika koa fa rehefa tsy isika no mampianatra azy hikirakira ny fitaovam-pifandraisana moderna dia ny olona no ampianatra azy izany fomba tena ratsy indrindra ary tsy ampoizintsika izany. Raha izay ary no zava-misy, inona ny lesona volamenany fampiresahana ao amin'ny ohabolana 5:22 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tena tao amin'ny antony dia poma volamena ao anatin'ny vilia volafotsy tsara soratra. Miresaka dia atao amin'ny antony. Tena zava-dehibe ny hanajana izany fitsipika izany. Mila fahaizana misafidy isika eo amin'ny teny izay ampiasaintsika na dia amin'ny zanatsika aza izany. Ambaran'ny ohabolana frantsay izay raha adika amin'ny teny malagasy dia ny hoe adala miresaka izay rehetra saininy
fa ny endry misaina izay rehetra resany. Izao no ambaran'ny mpitoroteny toko fahatelo andininy voalohany. Ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy, ary samy manana ny androny avy, ary ny raha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Misy fotoanany ny firesahana ny zavatra iray na ny fibedesana ny olona iray. Ary izao koa ny voalazan'ny ohabolona toko fa 8:17 amin'ny anaran'i Jesosy, izay mamaly teny mbola tsirey dia adalana sy enatra ho azy izany. Aoka isika tsy voafatotry ny fiahiahiana, mivolagna hoe efa te hitsoka ny trano ty zegny ianao zoty, zegny ny volagna ataontsika amin'ny zanatsika. Nefa izy mandrimandry agnabofandriagna ary mamaky boky izy amin'ny fotoana io. Indraindray diso mampivolagna sary loatra isika ka mamaky ny ao an-tsain'ny zanatsika. Tsy vitan'izay ihany. Tsy vitan'izany ihany, fa misy fijery lehibe tokony ananana rehefa eo ampiresahana amin'ny ankizy. Izao ny voalazan'ny ohabolona toko fa 5:7 miadia ihany ny adinao amin'ny namanao kanefa aza seho izay tsy tiany sasany olazaina. Ao koa ny voalazan'ny Kolosiana toko fa 3:20 milaza izy fa ianareo ray aman-dreny, ianareo ray aza mampasositra ny zanakareo, fandrao mamoy foy izy. Kofa tsy tiany resahiny raha raiky, aza resahiny ary aza mampalahelo ny zanakatsika isika ray aman-dreny. Tadidio fa mampiala ny fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny firesahana amin'olona hafa zay zavatra tsy tiany resahana, tiany atsambaratelo ny zany. Na ampiasanao izay avy efa niresahana nefa tsy tiany ampody eky. Aza atao fomehezana ihany koa ny zanakao rehefa miresaka aminy. Fadio na mametraka na mikaiky azy amin'ny anaram-bositra fa manimba ny fifandraisana sy ny tontolo ao anatin'ny zaza izany. Na dia tsy misy miseho eo aza izany dia aza atao izany hevitra izany. Ambaran'ny Deutéronomie toko fa 9:7 dia izao no ambara amin'ny anaran'i Jesosy, dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoha. Na ny fitaizana ara-panahy aza ny resahana, tsy aomby koa tsy namany zanantsika isika mandritra ny fotoana rehetra. Ny mpanabe dia tokony ho namany olona be azy, tsy ao an-trano ihany fa amin'ny toerana rehetra dia tokony hiseho taratra sy ho trapana ankizy fa namany tokoa isika. Anio isika dia aoka andray fanapahan-kevitra fa hagnano ireo ankizy sy ny tanora ho tena namana ary amboly fahazarana tsara eo amin'ny firesahana manomboka ao an-tokantrano. Ny tompany omba sy hitahy atsika amin'izany afatra izany ka ho tena hahay resaka isika tsirairay avy ao an-tokantrano sy any ivelany tokantrano ihany koa. Ka ny fanapahan-kevitra izay niraisintsika dia apetraka atsika eo anatren'Andriamanitra, izy no hitahy atsika sy hiaro atsika ka hatanteraka izany, hivavaka isika. Ry
Andriamanitra tsara indrindra zay nandanitra o misaotra anao izahay satria afaka nihaino ny teninao. Nambaranao anay teo ny fomba zay tokony iresanay amin'ireo zanakay. Ampio zay tsirairay avy mba anisan'izay afaka iresaka tsara amin'ireo zanakay. Ka ho tena namanay tokoa izy ireo. Ka rehefa avy amin'ny raolanitra ianao dia afaka ilaza zahay fa indreto izahay sy ny zanaka zay nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Reriany no angatahako izany vavaka izany. Misaotra Tompotia zay nandanitra o. Amen. Misaotra indrindra ho anareo zay nihaino ka ny tompany omba sy hitay antsika tsirairay avy. Amen. Mankasitraka tompoko velome. Famandalo miserana ibitri fafatesana faujana itatiabeto si matamana ze fanomi budiana anokaza bajana amisenana eto famandalo miserana izitri fafatesana faujana itatiabeto si matamana ze fanomi budiana Somi che chiano Iamine Bola manga tena iaraka Ci sarà camino Famadine Ise Iamine no Fate sozala Bola tena ti amo Radio Ansuni Filazanza Shewadana ngajabi Tema sorumu ano Ambina azampudi eketi Fala visume no yuanarano Tabundi ya benino Kemi putiana ro Famyambinya no ife Shewadana ngajabi Tema sorumu ano
dopo finaritra amiamini madinyanao ize famadinye ize miamianao fajesodala vola tena tiao vola fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby herinandro fifandraisana ny folo ka hatramin'ny fahinambin'ny folo jolay 2024 seminaira ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amonjam-peo ny radio antsony filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antsony filazantsara antsiranana noinary herinandro fifandraisana ny folo ka hatramin'ny fahinambin'ny folo jolay 2024 seminaira ho amin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny